Miarabantsika rehetra mpanaraka ny televiziona malagasy fa indray ny fandarana zahatany mitsidika ny tokantranontsika amin'izao fotoana izao ary manasa antsika ihany koa hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tao anatin'ny andro maromaro izay dia nalaza tany amin'ny tambajotra serasera tamin'ny hainao manjery mahakasika ny zoto na irandriana Arsan Maurice. Izy moa dia fantatra amin'ny hoe fandehanana tongotra mitety amin'ny Madagasikara. Aty Andramena no alorako anao fandaharana amin'izao fotoana izao ato tokantranon'ny Hervé. Hervé moa izay nanaiky nampandroso ny zoto tamin'ny fandalovana eto Antananarivo izao. Eto akaiky eto indrindra izy zoto Hervé fa miaraba anareo aloha dia miaraba anareo ihany koa tonga soa ato anatin'ny fandaharana zahatany. Ny fanontaniako voalohany zoto dia hoe inona moa no nahatonga ilay anarana hoe zoto? Nahatonga ny anarako zoto moa dia efa eo ny anarako anatin'ny karatra koa. Misy an'izay mihitsy ny anaty karatra hoe zoto? Izay misy. Ary taloha tamin'izay mbola kely tadidiko ohatrany efa naheno hoe zoto izay koa ianao ihany ve ilay zoto tamin'izay sa nisy koa ilay talohako teo Ramarasa Tamsely ny anarany. Niasa tamin'ny Digy izy. Tamin'ny Bata. Fa olona Fakalala ihany nareo fa tsy mitovy izany? Fakalala ihany izy mipetraka eto amin'ny renivohitra Antananarivo, zaho any Dego. Dia firy taona moa ianao izao dia inona nahatonga anao hoe andehanao an'izay hoe hitety amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny ditongotra izay? Hahatonga an'io moa reharehan'ny malagasy mba hitovy zo amin'ny vazaha. Tsy hoe vazaha ihany mahavita ezaka goavany fa atsika malagasy ary solon-tenan'ny malagasy koa zaho manao ezaka bebe kokoa manodidin'i Madagasikara ary mitety ny fivondronana 113. Sisy koa tany tsy hitako maneran'i Madagasikara zay. Dia efa nanomboka tamin'ny taona firy ny tonga tao amin'ny natinao izay hoe andeha hitety amin'ny Madagasikara izay? Tamin'ny 1970 zaho dia efa nandeha voalohany nandeha bisikilety 4 mois dia tafaverina tao Dego ary nivoaka tamin'ny gazety Midi. Niala avy aiza io? Tany Dego. Dia nahavita? Mba mikoteste za dia nanodidiny le 6 province. 4 mois dia tafaverina ny Dego. Dia tao anatin'izay efa nahatety amin'ny Madagasikara impiry izany zoto? Za zao fa 40 fois amin'izao. 40 fois amin'izao za nahavitan'ny Madagasikara. Dia hono Hervé, taiza ny nahafantaranao an'ny zoto? Teo amin'ny Facebook zany no nahitako ny zoto aloha. Efa ela no nanarahako aventure nataony zany. Efa nijereko foana zany izy hoe mandeha mitety Madagasikara dia hita foana misy mandefa sary amin'izay toerana andalovany. Dia tao no nahitako mahakasika ny zoto. Dia tamin'ity dianareo ty zao tamin'ny novina no niala tany avy any Dego moa izy ianao teo na any nareo mipetraka? Tamin'ny 8 Août zay niala tany Antsirana. Ho tamin'ny heritaona? Tamin'ny heritaona. Dia nakaiza dia nihodina tany Atsinanana zay. Avy ta Dego dia nihodina tany Atsinanana nahazo ny Antala dia Tamatavy dia Manakara dia any Vangaindrano Fort Dauphin Tiliara dia nahazo ny Morombe dia ny Verina indray dia nahazo ny Nitsa Sakara dia Iosy Fianarantsoa satria nangalaka le mpovoan-tany zay zany satria fa hiditra mamarana ny dia lavitra ezaka manodidin'i Madagasikara ary efa nahavita eo amin'ny 12 000 km. 12 000 km. Dia nareo mandeha io ve manaraka lalam-pirenena sa manintsinintsy sa ahoana no? Misy lalana tsy afaka tomobile na moto aza sahiraka satria miampita lakana mampita kanoty zany vedety eo amin'ny 5 heures de temps avy amin'ny Kapo Masoala mandeha Marantsetsatra anatin'ny sambo kely zany. Nipita sambo zany? Nipita sambo satria le laka kely zany sy tafitsaka ery amin'ny Marantsetsatra sao dia dobo satria ao ranomasina zay atao hoe Zanahary be. Eo amin'ny 5 lera vao tonga tary tafitsaka ery amin'ny Marantsetsatra dia mahazo ny Mananara.
dia ho an'ny Fenerivo, Tamatavy. Dia avy eo Tamatavy dia Avy nakaiza? Tamatavy zay dia nahazo ny Brickaville, nahazo ny Vatomandry, Mahanoro, dia miampita amin'ny Mangoro. Mangoro mbola faharoan'ny Zagnahary be koa io, eo amin'ny 3 heures de temps vao tapisaka erian'ny agnilany. Fa izao fa milaminy, ohatran'izy taloha izy mampiboaka rangasola be izy, rehefa izy mampiboaka an'izy eo dia ho ratsy ny fandehany. Dia nareo mandeha io ve Zoto, ahoana ny ahitanareo an'ilay hoe aty lalana eto dia maketo? Nareo hoe mitondra ohatra hoe karta ohatry ny ataon'ny olona hoe mandeha ireny dia mitondra karta? Mitondra karta za tamin'ny taloha fa za zao fa haiko par cœur ilay fandehan'ilay dia. Hatramin'ny fovondorany naleoko daholo dia fa fantako daholo. Hatramin'izay moa nahalalana Zoto dia hoe izy rery mandeha, fa tamin'ity adian'ity izy niaraka tamin'ny vady aman-janany. Ahoana no nanarahany vady aman-janaka ao anao tamin'ity indray mitoraka ity hoe ry zareo ve no nanam-piniavana hoe izay anaraka anao? Rehefa dia raiky zay mivady moa ny ao na efa mpivady dia fa niteny izy tamiko hoe vitanareo lehilahy, vitanay vehivavy, ary tsika lehilahy sy ny vehivavy mitovy zo daholo. Dia mety ve anaraka anao afaka manaraka raha ohatra anao matanjaka tsara. Dia nandeha izy efa avy nanodidin'i Madagasikara niaraka tamiko. Fa impiry izany izao ny vadinao nanaraka anao sy ny zanakao? 20 fois amizao izy. Le vadiko zany teraka tany Dego voanalohany, zay mahatonga ny Jean Cerezy. Ny faharoa teraka ta Tamatavy, ny fahatelo teraka ta Manakara, amizay mandeha iny. Rehefa lehibe izy zany dia nampianarin'ny dadabeny izy, fa maty dadabe zany, naterina tany amin'ny fasan-drazana Vangaindrano dia tavela tao izy. Dia fa izy tavela tao zay mbola nandeha tany Atiliara hoe aseo miandrana eo izy fa hiara-dia aminay avery nandeha hianatra any Dego Cerezy. Dia navita koa izy telo lahy kely, navita nanaraka anao dia tongotra? Nahavita izy ka, ary izy mbola kely teo dia ny babeny le raiky io, Francis. Fa inona moa zany ohatry ny hoe malasa manitikitika ny sain'olona ihany Zoto hoe inona ny tena tanjonao ao anatin'ilay hoe andeha hitety an'i Madagasikara efa nambaranao kely teo ihany izy fa ny tazony antony anaovako an'io moa tsy hoe ho hita amin'ny géographie ihany, mba hoe mba reren'ny malagasy nahavitako an'izao ezaka goavana zao ho tantara amin'ny faramandimby. Hitodika kely amin'ny Hervé indray nanahoana nandraisanao an'ilay fanapahan-kevitra tamin'ny anao nahita ny Zoto hoe andao any an-tranoko nareo no hipetraka amin'ny fandalovanareo eto Antananarivo izao? Araka entineniko teo moa zany efa ela izy no narahako zany ny aventure nataony. Dia voalohany indrindra aloha hitako hoe mahafinaritra zany satria za aloha zany sportif ohatra anazy io, tia manao sport, tia aventure koa zavatra dia anisan'ny tiako. Dia nijery sy nanaraka foana zany dia ankoatran'izay hitako hoe mafimafy ihany zany le condition eny an-dalany. An'izy dimy mianaka, misy ny olona mandray anazy dia nieritreritra zany hoe rehefa tonga eto Antananarivo angamba Zoto dia mandeha ho raisiko izy, ho raisiko amin'izay arak'izay azoko atao. Dia teo zany niteraka rehefa nidrina hoe hosainaiko Zoto raha rehefa miditra eto Antananarivo dia meko fitaovana kely madinidinika izay azo atao dia hoentaniko ny olona zany mba hanampy anazy arak'izay azony olona hanampiana anazy koa. Dia tsy salasala izy fa tonga dia fandray zany ny tandidokanga-nareo? Ie, efa nisy niteny izy zany satria taloha kely io zany dia efa nanomboka anazy efa tena tady anazy mihitsy zay zany. Efa tena nitady ny lara azo anazy dia tsy nahita. Dia farany moa zany dia laranako telefonako zany nomeko ny olona zany publieko hoe ty ny numéro fa ndao tsika hanampy an'i Zoto. Dia teo zany no nanomboka nen'olona zany le izy dia ny olona nanontany hoe ay Zoto tsisy mahita zany. Dia za koa moa zany tsy nahita fa nisy olona zany no tonga tany amin'ny
faritra Nalamanga tany Anjomakely moa izy tany izy zany no nisy resaka taminazy ny olona hoe misy olona miandry anao io za io zany de ohatrany fatapantany any izy zany de notonga zay de mifankahita de miraisin'ny gendarme moa zany nandray tany amin'ny barrage de reo zany no nanorana hoe iry zao tory de niona zay de miresaka hoe tonga soa eto de tonga de mifandray verina amin'ny zoto mahakasika indrindra n'izay hoe fiainanareo eny an-dalana zay anisan'ny tena mahaliana ny olona zany hoe mandeha nareo ve aloha misy fanomanana amin'ny alany an-trano hoe reto ny zavatra hoentintsika na teti-bolo zany na hoe ary tsika nijanona na ary efa misy an'izay fandaminana zay hoe miala avy any an-trano rehefa nandeha zay zany tana Dego de namorona nanao zay nataony ny fokon'olona teo Dego Serezy manao sipaipaiky zany na karany na vazaha na gasy de nanao ny dia zay de tonga tao Ambilobe indray de fa nisy koa ny mpanesikesiky nanao zay ataony zay aloha tsy mba mitondra vasy manao kory raha sy fokon'olona manao sipaipaiky manao zay ataony zareo fanampena mikasiky mombanay de rehefa eny an-dalana de aiza matory mieritreritra an'izany hoe sa hoe mandondona olona sa hoe ahoana ny ataonareo rehefa tonga ny riva zay rehefa amin'ny atoandro zay de mahandro amby 12 de miala eo zay amby 2 sasany de amin'ny efatra rivariva koa zay de fa mijanona manatina ny président Fokotany any ville moa manatina amin'ny ben'ny tanàna zay de mampiditra zay amin'ny grande salle zany mitranom-pokon'olona de eo zay mipetraka de manahoana ny lafy fandriam-pahalemana eny an-dalana sahalan'ny hoe lavitra ezaka zany any Maitrano sy Maza de matetiky fanena am'le dahalo zany de ohatrany malahelo zany zareo hoe sy afaka hikasika anay izy hoe avelao olona mandeha tongotra ohatran'ireny ve de misy valera isinina ireo avelao izy mandeha de mandeha foana izy satria izy manisy le aomby zay azony zareo any ambadimbadika any velana any tratrin'ny zareo angalan'ny zareo any fa zay tsy afaka hoe mitantara amin'olona na dia misy mpanaraka ary zay ndrendre matory anaty ala zay fanena amin'ny lamodi sy angatra zaza zany de ampidirinay anaty lay de ampivoan'le bisikilety io zany de senay silena zany regla ambony eo de ao zareo matory sendra misy oran'andro zany zay aty avelana aty foana zay miary le zaza kely amin'ny faritry Tamatavy aloha avy Mananara Marasetra teo zay nifanena tam'le angatra zany fa sendra fa tsy nahita lalana zay zany de voatery zay natory mambodiny bambo le volo lava be misy rano io zany vilia teo zay de natoritory teo zay de avy zavavaratra any de nandeha sy safan'ny hélicoptère tany nidiany de tonga de eo izy nisy eo taminay teo izy afo be daholo manodidy anazy de jerenay mivady ohatran'izao de hoe lehilahy ve sa ino fa nitongotry ny sy hita fa izy eo de ohatrany mikitikitika aby ny masony ary mena manodidiny ny haino manontolo hoe menimeniky hoe de tsy mahay ve ty biby ty sa ahoana de mieo foana izy miretry sady mazava be eo de maneno be izy ohatrany feon'ny hélicoptère izy maneno eo de ataony eo de izy manodidina amiefatra maraina izy de fa tsy hita tany aleny na aiza tany aleny de tsy hitanay intsony fa nevieny izy vao tonga avana avaratra de nareo tsy nataony inona zay izy aloha tsy nataony inona zany hoe naharitrela zany izy niaraka taminareo naharitrela tamin'ny efatra maraina izy de lasa am'izay izy nandeha zay fa tsy hitanay intsony ny ataony de voatery zay miankina amin'ny bambo ohatrany mijery zay ataony tsisy olona nefa manodidina tsisy olona misy tanàna fa alina be ny androko tsy mahita lalana intsony zay fa maizina ary misy rano koa ohatsy atsimotsimo ao raha vao mandeha tegna de lasaka agnaty rano ao de tsy fantatry ny hafa rano na ho faty
dia taminareo nandeha zay hatramin'ny efa vitanao a taizany tena hoe lalana tena hoe mafy nandehananao zany tamin'ireo direo le atraizany tena hitanao hoe mazana be. Ny mazana aloha dia faritry maza andeha angalany maitrano io satria matetika mifanena amin'ny zalahy mahery zany zalahy dahalo fa ny zalahy dahalo zany ny lehiben'zareo tia angala fihavanana anay hoe mba tsika ozy mba tokony hoe mba misy dianareo manaraka mba itianay nareo mba hoe mba hiaraka eona amin'ny eto mba hiaraka mifaly manaraka indray zay zay dia misy manolotra henan'omby zareo fenaomby renala zany manodidiny sy baobaby dia ao sisy arabe tsisy inony dia ao ohatrany kiveta misy dia ao zay miara-matory am'zareo dia manatsatosatoka lefina daholo zareo dia ampovoany eo zay eo zay aza matahotra izy fa raha miaraka aminay tsy mahandro reo fa mitony hena fosiny asandreo ao samy manapaka ozy samy mandidy dia atao zay mety ozy dia samy mandidy zany dia samy mihinana zany dia fampiteko ohatran'izao marenana amin'iny dia tononjareo zany lalana tsy afaka moto tsy afaka tomobily na bisikileta aza bataille na ozonona ohatran'zobo zay vo tafapisaka amin'ny lalakalehanay zay zany hoe lasa niara-niaina tamin'ny dahalo zany nareo teny an-dalana amin'ny akora to fa zay fa tsy mahita lalana tonga dia nitarika anay za ty ozy fa lavitra mba mahita tanàna za le ozy miara-dia aminay dia niara-dia tamin'jareo zay tsy nataon'jareo iny. Dia ianao ve zany efa nahita andreny hoe naledy baobaba nahita ny tsingy satria raha fahazahoako ny lalana nalehanao teo zao a ohatrany efa nandalo makay zany nareo aza makay le tendrombohitra faritry ny ahitanao baobaba moa dia faritry morombe iny dia mahazo ny manja tiliara iny misy anazy fa aty amin'ny sisisy tany ravinala no hitana fa amin'iny zay dia besaka baobaby ary mety hohanina io somary masirasira ny voany raha manaza tena fa i tena ezaka goavana misy izy fa somary evaeva kely le atiala. Ankoatranareo hoe dimy mianaka mandeha tongotra misy ihany koa bisikileta anankiray izay nentinao misy entana be atao inona zany le bisikileta tengenana be rehefa indraindray sa inona ny antony tondrana le bisikileta? Noho ny hoe fitirasanay bisikileta aloha dia ataonay fitorasan'entana satria sy zakanay le entana le fitaovana zay amen'olona satria indraindray manome vary fosy manome iny misy manome volana aza ataonay fandrahoana. Dia inona daholo zany ny ao anatin'le entana entam-be amin'le bisikileta zoto asataraina ampijery ve hoe zao daholo ny ao anatiny? Io manko resaka fitaovana io ao ny firagitra ao ny boky mpanjakana zany zay andalovanay ny taratasy commune taratasy ny fokotany gendarme sy ny polisy. Zay indrindra ihany koa nareo ve rehefa tonga amina toerana ray mampafantatra manatona fanjakana sa hoe ahoana ny ataonareo nareo ve manatona andreny ohatra hoe misy zao mpikarakara eo amin'ny sehatry ny fizahantany izay anisan'ny tena hoe fizahantany eto an-toerana moa zany zao voizinao zao ary izay mihitsy koa nanaitra anay tamin'le bisikletanao misoratra hoe tourisme national inona no dikany iny aloha ny fahazahoanao azy dia manatona andreny ve ianao rehefa tonga amin'ny toerana? Zay rehefa tonga amin'ny toerana sahala amin'ireny vohitra eto Antananarivo zay mandalo ary amin'ny jeunesse sport ary Analakely tonga dia mandalo eo zay fa ny place toeranay do taloha misy atao hoe Jeannot de Mata fa retraite izy zao mipetraka aty amin'ny cité Manakambahiny tao ny vatananay teo rehefa tatorina amin'izay zay nahita ny mpakahitany misy Hervé tonga dia faly sy ravo zay niara-dia taminy. Fa mbola tsy neritreritra ve ianao hoe
hoe resaka fizahantany le ataonareo satria mandeha manko a dia ao anatin'le hoe resaka fizahantany mbola tsy nieritreritra an'izay ve ianao hoe ndeha anatona andreny ohatra hoe toerana mpikarakara mpizahatany reny amina toerana anankiray mbola tsisy ve izay fanantonan'izay a na teo aminareo rotota le resaka fizahantany aloha mbola sy nanatona an'io fa tonga dia amin'ny direction des sports ihany natoniko satria le fizahantany sanany vazaha reny tourisme vazaha reny ino mandeha manatona nety avaratry ny Asimbazaza ao misy soratra hoe misy tourisme dia mbola tsy nakany mbola sy nakany zay hatram'izao zay ihany koa no ohatrany hoe tsara pahatsahivina antsika indrindra isika mpisehatra eo amin'ny fizahantany zany satria ny ataon'ny zoty mianaka izao a dia tafiditra indrindra ao anatin'le hoe tourisme national indrindra isika ao anatin'izao hoe valanaretina corona zao a anisan'ny tetikady tena voizin'ny fanjakana ny resaka fampiroboroboana fizahantany eto an-toerana satria hoe tsy afaka mivoaka ny velantsika rehefa hanao fizahantany a dia mba ezahana aloha ny hoe hitrandraka hafantatra an'izay tanitsika izay tahaka ny ataon'ny zoto ny anazy ary amin'ny alalan'ny ditongotra efa afaka mahita an'izay Madagasikara zay tsy voatery hoe isika akory ndeha hoe hanenjika nataon'ny zoto raha mahavita moa vao maika tsara fa ezahana eo amin'ny toerana misy antsika tsirairay ohatra hoe tsika eto Antananarivo a marobe ny toeram-pizahantany afaka ataontsika afaka tonga atao ditongotra na bisikileta eto fa iverina atao aminao ihany a zoto a mahakasika ny hoe nahita zay tena zavatra nanaitra anay le resaka nisy akoho nitaingina tamin'le bisikileta anao avaiza le akoho io akoho moa avy aty faritra ny Manakara io men'olona hoe atolotry ny hoan'ny zanakanay mba ho tezaina rehefa tonga any fa tsy atao sy hoanina tsy atao sakafo zany ho tezaina izy rehefa tonga any Diego misy eo amin'ny enina ny zareo akoho anato garabany sasany ka reo akory eo zany lehibe teny an-dalana tena nahavariana manko a le izy mipetraka tsara teny amin'le bisikileta dia gaga ihany olona hoe tsy nitsoaka ve le akoho sa hoe tena efa zatra ny efa zatra misy izy mbola kelikely izy teo dia fa nitezaina izy ary mena fotsimbary isanandro dia jusque izy lehibe ndrendre izy dia miara-matory amin'ny ankizy io anisan'ny efa nandalo a nanao tahaka ny zoto izay ihany koa fa miposay teratany vahiny efa mianaka moa izy tamin'izay ny anazy indray a mandeha mitety amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny sarety ny tsy hitovizany amin'ny zoto a dia ry zareo a manana fitaovana manana appareil photo ohatra manana caméra afaka maka ny sary an'le toerana tsara misy eto Madagasikara izay no anitanako antsika indrindra isika mpisehatra eo amin'ny fizahantany a na fanjakana io amin'ny alalan'ny ministera na ihany koa ny ofisy na isika mpisehatra zany eo amin'ny sehatra fizahantany afaka ataontsika ohatra hoe manome na fakan-tsary tsotra fotsiny ara any zoto ahafahany maka sary maneho an'izay atsara amin'ny Madagasikara zay satria ireny indray rehefa aveo no avadikintsika ho vokatra hivarotana amin'ny Madagasikara na ho an'ny any ivelany na ho antsika eto Madagasikara fa mitodika amin'ny zoto ihany aho hoe miresaka an'izay sehatra fizahantany zay anisan'ny nanaitra anay le soratra kely eo amin'le bisikileta hoe tourisme national dia zoto ny soratra eo ambany anisan'ny tanjonao ihany koa hoe zay sa hoe inona ny dikan'le soratra iny inona no antony hoe nametrahanao azy teo amin'le bisikileta ny antony nametrahako anazy moa dia hoe amin'le laza ary rena malagasy nahavita zay ezaka goavana ary tantara faramandimby zay tia fantatry hoe io dia tena marina io fa nahavita zay nanodidin'i Madagasikara manontolo dia nareo aveto zao aiza indray ho an'ny mahazanga zay rehefa miala eto dia miverina Ambondimamy mahazo ny manerinerina Mampikony Port Berger Antsy dia andeha ho an'ny Ambanja Ambilobe direct Diego Ceres nareo moa zany mahavita 4 kilometatra eo ray andro
zay mitondra entana mavesatry eo amin'ny 20-30 zay ny zakany dianay. Dia matazana ao ambany ao zavatra namen'olona ahoana ny fandaminana an'izay herve? Misy tokoa zany ny vola omeny olona, misy ny entana omeny olona. Hatreto aloha zany zay dia mbola tsy mandrara hoe aoka zay fa raisinay daholo ihany aloha ny entana. Dia anjaran'ny zoto zany ny avy eo no mifidy hoe hoentiko reto no entiko, misy mety ho soloina, misy mety tsy ho zaka dia ajanona. Mbola ifampiresaka aminazy zany zay hoe ahoana ny ampanarahana an'ireny atao ireny satria tsy ho zakany izy mety koa amin'ny lafiny sécurité ny an-dalana dia mety tsy mety ny andevasana anazy fa dia mbola mifampiresaka amin'ny zoto zany zay amin'ny andevasana ireo entana be dia be ireo. Misy ihany koa olona maniry hoe te handefa ohatra hoe fanampiana amin'ny alalan'ny ino moa zany? Amin'ny alalan'ny telefônina. Manao ahoana mahakasika an'izay satria zoto mbola tsy nanana telefônina hatreto hatramin'izay. Ny miraoko zany tonga dia niraisiko aloha dia nizaraiko tamin'ny olona hoe alefaso amin'ity ny fanampiana. Misy ny olona nandefa zany amin'izy ary ato ilay izy anaovako tatitra io zany rehefa hoe zao no mbola zao daholo ny nandefa tamin'ilay fanampiana. Fa nefa kosa efa manomboka misy ny fanampiana telefônina zany omeny olona dia amorona laharana finday zay eo amin'ny zoto dia iny zany no zaraina amin'ny olona dia manomboka eo zany dia efa maleo teny zoto manana finday azony ampiasaina andraisana an'ireo vola ireo mba tsy dia tena hoe kirakarany ravimbola mety hanahirana anazy. Dia mety hoe mbola hanohy an'ilay hoe fandehanana itety amin'ny Madagasikara zay ve zany zoto ao aorianan'ity andiany efa mijanona am'izay zay. Raha ohatra zay ka misy fikasana eny dia ho an'ny vangain-drano dia afaka mandeha bisikileta zay satria mba tahiahona amin'ny ngay filoha za rehefa tafaverina amin'ny herintaona. Mba hoe mba tia resaka aminy mba mila fanohanana kely amin'ilay toera hipetrahako. Inona ary ny afatra zoto ho an'ny vahoaka malagasy na ihany koa ho an'ny indrindra ho an'ny hoe ho ampity fanatanjahantena? Ny anay aloha dia fisaorana lehibe natolotranay ny vahoaka malagasy zay nivorovoro am'izay nandalovanay daholo am'izay mba makasitraky makately zay mba salama tsara mbo lava velona. Ary vitsivitsy ny malagasy ahavita zay ezaka goava nataoko zay. Natao tamin'ny Ramoarasata Misely dia café zoto nanao izy fa tsy nahavita zay nataoko bebe kokoa. Misaotra anareo amin'ny fandarana zahatany tonga taty aminay dia tao Mpamaranana dia misy hafatra kely mba tiako ampitaina. Voalohany indrindra aloha dia misaotra erapo eran-tsaina an'ireo malagasy izay namaly ny antsy tao fanentanana hanampiana ny zoto mianakavy. Tena mandona ny fo iny zavatra ataontsika rehetra iny ary dia misaotra koa an'ireo sabatra raharaham-panjakana isan-tsokajiny izay mikarakara zany ny mampilamina an'izao dian'ny zoto zao, mitandro filaminana, ny fahasalamana dia tena nahafinaritra mihitsy dia mankasitraka tokoa. Dia nino fa nahafinaritra antsika ny nafantatra bebe kokoa ny zoto dimianaka tato anatin'ny fandaharana zahatany dia hatreto ihany koa ny fandaharantsika androany isaorana ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny fandaharana zahatany dia manome fotoana ho amintsika indray ho amin'ny fandaharana manaraka. Veloma tompoko.